Ny iran'arantsika zao dia iran'ny lalatina ny lohateny Tsiaro anao avy amin'ilay album ianao namako mivoaka tamin'ny taona 2000. Tonalité D majeur, D, E, F, dièse, G, A, B, C dièse, D. Betsabetsaka ny accord fa aloha tonga dia tomboka. Accord voaloha B mineur 7, B, F dièse, A, B, D, F dièse. Dia rehefa eo misy mélodie. Ok, iny B, C, D. Dia rehefa avy eo A, C dièse. Dia rehefa avy eo F dièse, C, B. Ok? Zay. Dia rehefa avy eo makany amin'ny G majeur. Ok? G, B, G, D, G, B, D. Dia miverina indray ilay mélodie toy. Ok? Dia rehefa avy eo makany amin'ny E mineur 7. E, G, B, D, E. Iny D ty mahatonga anazy E mineur 7. Dia eto misy mélodie kely ohatran'izao. Iny E, G. Dia rehefa avy eo D, C, F dièse. Dia rehefa eo B, C, E. Zay. Dia rehefa avy eo A majeur. Ok? A, E, A, C dièse, E. Dia miverina indray iny. Dia rehefa tonga eto amin'ny E mineur, hafa le fitendry an'ilay mélodie, zany mitendry an'ilay izy ohatran'izao anao fa tsy tendry anay mijanona eo fa ohatran'izao ny henonao. Ok? Iny taloha izy ohatran'izao. Fa zao izy miverina. B, E. Dia rehefa eo D, C, F dièse. Dia rehefa avy eo E, C, G. Ok? Dia eto makany amin'ny A indray izy fa A sus ilay izy, A sus 4. A. Dia rehefa eo D, na afaka asiana A koa mety daholo. Dia zay vao makany amin'ny A, c'est le C dièse ty mahatonga anazy A. Dia rehefa eo mbola misy mélodie indray, verina makany amin'ny A sus 2 indray zany. B, D, A. Ok? Averiko indray le A majeur iny rehefa tapitra zany ty. Dia rehefa eo ato. Ok? Dia rehefa eo B, D, A. Dia makato amin'ny D anao fa D sus indray. Ok? Iny D, D, G. Dia makato amin'ny A. Makato amin'ny A. Dia zay vao makato amin'ny F dièse. Dia zay vao tena D majeur. Ok? Zay. Dia mamarana an'ilay intro izy ohatran'izao. G mineur miaraka amina basina D. G mineur zao ohatran'izao. Ok? G, A dièse, D. Na tokony be bémol moa zany ty azafady. Fa ty D, G ty ampiakarina ty ambony aty. Zay. G mineur miaraka amina basina D. Zay. Dia manomboka amin'izay le hira. D majeur. Ity hira ity. D, A, D, F dièse. Raha vao iraiko. D augmenté. Ty A ty nampiakarina tato amin'ny A dièse tato. Ok? Ity hira ity raha vao iraiko. Dia rehefa eo raisina indray ty A dièse ty dia alefa atao amin'ny ty B ty. Ok? Dia eto zao tsika D6 moa nataoko tao amin'ilay tondro-peo fa B mineur koa ty. B mineur miaraka amina basina D. Fa afaka antsoina hoe D6. Ok?
dia rehefa avy eo le basy ty afaka ataonao ato koa rehefa avy eo zay tianao. Dia rehefa eo makany amin'ny D7 zany hoe le tananao taty tia ty B tia miverina makatao amin'ny A, dia rehefa eo ty D tia makatao amin'ny C, le C ty mahatonga anazy hoe D7. Ok, eo le hoe dia ianao no tadidiko G majeur. Dia rehefa avy eo makany amin'ny G mineur, dia ianao no ohatran'izao zao le G majeur, dia rehefa eo makany amin'ny G mineur fa ty G ty fotsiny ampiakarina. Ok, dia ianao no atonsaiko D majeur. Ok, dia asiana an'le G mineur miaraka amina basina D ndray, efa hitantsika iny A dièse D G miaraka amina basina D, dia miverina daholo indray zay. Tsaroko foana ireo teny zay vao nataontsika omaly G majeur, dia eto indray le G mineur atombavako hatrany D majeur. Dia makany amin'ny pre-chorus le phrase alohan'ny fiverenana. F dièse mineur 7, F dièse, A, C dièse, E. Toa fahafizany fitiavako. E mineur 7 efa hitantsika ty. E, G, B, D, E. Ty D ty mahatonga anazy mineur 7. Verina indray iny. Dia afaka asiana C dièse eo tenatena. Ok, raha tsy hoe ny hira dia ho adinoko. Afaka asiana B koa eto, E mineur 7. Dia eto eo amin'ilay adinoko io olon'io, E mineur 7 bémol 5. Zany hoe ohatran'izao zao le E mineur 7 teo, dia ty B ty alatsaka demi-ton, dia lasa E mineur 7 bémol 5 izy. Ok, fa le G ampiakarina ty ambony aty. Zay ny fomba afaka hijerena an'io accord io, G mineur miaraka amina basina A, G mineur efa hitantsika miaraka amina basina E, zany E azafady fa tsy A. Io le hoe atsiove ny hira dia ho adinoko reo olon'io. Zay, dia makany amin'ny fiverenana D majeur, accord mora be. Efa hitantsika ty D A D F dièse A, tsy zany velively. C majeur, C G, C E G. Ok, dia rehefa avy eo fa isan'andro aho B mineur 7 efa hitantsika ty accord ty. Tany amin'ny intro tsika nahitan'io. B F dièse A S B, dia rehefa eo D F dièse. Fa isan'andro aho dia nahita azy. Accord vaovao, A dièse diminué 7 na B bémol diminué 7 mety daholo zay atsono anazy. A dièse, G, A dièse, C dièse, E. Ty G ty mahatonga anazy diminué 7, dia reto accord anankiroa reto ohatran'izao zany B bémol na ny A dièse, dia ty D ty alatsaka demi-ton, dia rehefa eo ty F ty alatsaka demi-ton, dia zay mahatonga anazy diminué, dia mahatonga 7 ampiana an'le G. Dia miverina B bémol, zany miverina B mineur 7. Raha iray iny ohatran'izao tsy zany velively, fa isan'andro aho dia mahita azy akaiky. Ok, dia misy solo ohatran'ny sax izy iny raha tsy izy eo zao tsika zao iny A majeur, A C dièse E miaraka amina basina C dièse fa aingana be, dia tonga dia makany amin'ny D majeur. Ok,
efa hitantsika ty dia raha ohatra ka tianao tendrena le ohatran'ny zany dia rehefa avy eo C majeur efa hitantsika ty B mineur 7 efa hitantsika koa ty A dièse diminué 7 na B bémol diminué 7 D majeur. Ok, zany mitovitovy amin'le fiverenana ihany le accord fa rehefa faranana le izy atao D majeur fa tsy atao B mineur 7 dia makany amin'ny tony faharoa indray zareo dia rehefa tapitra ny tony faharoa mihira an'le pre-chorus izy dia eo amin'le F dièse C E mineur 7 veriny indroiny fa tsy asiana an'le E mineur 7 bémol 5 tonga ajanona tsy asiana an'iny dia rehefa avy eo misy tetezana dia le tetezana mampiasa an'le F dièse mineur 7 iny indray dia rehefa eo E mineur 7 dia rehefa eo tendrena indray le F dièse mineur 7 iny dia eto misy akoro anaky efatra dia ohatran'izao le izy tendreko aloha dia izay vao asehoko zay le izy zay mialatsia fa somary ohatran'ny nisy bug kely le piano iny rehefa tapitra le F dièse mineur 7 dia mitendry E mineur ianao ok E G B tsy asiana an'le D fa raha zay lasa mineur 7 dia ty G tia Gs B tia ampiakarina A C dièse dia lasa A miaraka amina basina E zay ny fahinoko azy raha misy olo-kafa moa maheno zavatra hafa dia tenenao ihany fa zao ny fahinoko azy A miaraka amina basina E A C dièse dia rehefa avy eo D mineur ok G A dièse D efa hitantsika ty dia rehefa avy eo F dièse 7 F dièse A dièse C dièse E dia rehefa avy eo aingana be ty A dièse G ny tendrena fa afaka tazominao ihany le teto iny rehefa teto zany ianao le A dièse C dièse E tazomina dia rehefa avy eo makatao amin'ny A dièse ianao dia mitendry G dia rehefa avy eo makany amin'ny B mineur 7 dia mihira amizay tsira ihany ok aloha averiko indray mandeha zay dia eo tsira ihany dia rehefa eo G mitondra hoany G majeur tonga dia tsotra be dia rehefa avy eo tazominao ty G ty le eto amin'ny tanana droite fa ny basse fotsiny makany amin'ny E dia lasa E mineur 7 fizaretra taoko tena kany ok E mineur 7 dia rehefa eo dia makany A majeur dia miverina indray zay afaka asiana tsy voatery fa tonga ny accord manaraka tsy na B mineur 7 izy no tiako G majeur anifaliko dia eo indray E mineur 7 izy no irako izy ihany A majeur ok dia eto misy solo raha sy diso sax izy iny efa hitantsika ty solo ty fa mitovitovy tamin'ny taloha iny ok dia rehefa eo ok iny A B C dièse D E F dièse G dia zay vao mitendry D majeur raha mihainao an'le hira ianao dia mahainao an'izay ok D C majeur B mineur na B mineur 7
A dièse diminué 7 na B bémol diminué 7 dia aveo miverina B mineur 7 ok na B mineur zay tianao raha tsy asiana A izy dia B mineur dia mihira n'ilay fiverenana indray zareo dia rehefa tapitra ny fiverenana mamarana an'ilay hira izy dia mitovy amin'ilay teo iny dia rehefa marana an'ilay hira ok farana naingana be ohatran'izay mihitsy A miaraka amina basina C dièse efa hitantsika iny dia rehefa aveo D majeur dia zay ilay hira raha mantao smart jazz izy iny fa ohatran'ny mila pratika kely ok eny areo aloha fa dia mazotoy